de mba isan'ny kirakira nitady vaovao ihany ko mikasika ny tontolo ny asa am'ireny firenena mpitramana amin'ny sadek reny ko ny ranona syndikaly zay zao ohatra mialohan'ny fionana teto iny de nisy fionana nyvonjeny ny tenako ihany koa tany Namibia zay nisy fiofanana fizarana natao tamina syndicaliste avy amina firenena taty Afrika marobe ary avahana kely satria raha ny firenena mahavita anatin'ny sady ny vonona sadek zao de 12 no no syndicaliste avy amin'ny firenena 12 no afaka nyresaka taminay tao anatin'izay ilazana hoe naroatra mihitsiny zany ny tena naka ny information manahoana ny fiainan'ny mpiasa ny tontolo ny asany am'ireny am'ireo firenena mpikambana anatin'ny sadek reo satria fatatsika tsara isika zany anomboka eto am'izao no manomboka mitatana mandritry ny 12 volana de ny zavatra ny fampiresahana teny moa zany le hoe io rehefa tapitra le 12 volana le fotoana aloha zany de tapitra tsisy hoe fanalavana aloha zany fantatry ny rehetrrehetra hoe raha ny tena izy tapitra tsisy hoe atao isy mouvement politika kely tseroa dia hitarina kely ndray tsisy an'izay zany hoe tapitra ny 12 ny heritaona de tapitra satria raha ho an'ny teto hitasika reny tamin'ny fionambe reny ny zareo any Afrika Atsimo izay andray an'io amin'ny 4 de efa tonga teto izy jere manahoana ao anatin'izay ny zavatra tena songadina tao anatin'ireny fotsiny zany am'izao de hoe manantena zany zay eto anivony ranany syndikaly hoe ny tantanana ny isika zany zao tsy mijery Madagasikara lerintsony na de hoe nisy fitotoana nitondra tsy niovan'ny président de république tsy niovan'ny prime ministre fitotoana ny lamitsika iny menamena ny maridrefo ho an'ny tontolo ny asa matokotsika fa hoe zay le hoe fijery miabo zay no mety ny ranona syndikaly zao hoe fijery miabo io fa nandray an'io fitantanana io tsika tsisy hoe ny fividina fa torotsika no mitatana de mitatana zany tsika de mahafantatra zany tsika am'izao fotoana zao hoe manaona zava-misy any amin'ny firenena mpikambana ao anatin'ny sadek ny 12 farafahakeliny fantatsika de hitona zany ary zay nitodiana indrindraindrina any amin'ny fanjakana am'izao satria mety anahirana hoe afaka heritaona de hiverina etsika dia tsisy mamirapiratra no hita fa ny zavatra voizina ary zay nenay zany ho an'ny androany de tena tonga de afatra mihitsy no entina raha mikasika resaka savondrona sadek io satria efa mitatana azy tsika zao ny afatra de hoe tao anatin'ireo firenen'ireo rehefa nijerena raha ny karama farany ambany ny fiainan'ny mpiasa isika zany no ratsy indrindra isika eto Madagasikara ratsy tsika indrindra nefa isika zany zao no mitondra ilay vondrona metsika ohatra fotsiny zany ho an'le fitsidiana tany nataonay tany am'le Namibia ny présidente zareo tonga teto ary isan'ny nanatrika le fionambe taty de eo zany de efa somary mila mitodika any amin'ny fanjakana ny zareo firenena kely io fa raha ny vaovao azo dia 10 ny azy ny membre gouvernement de mafe satria ho an'ny fionanay tany zao tonga tao no ministry ny fitsarana sy ny fifandraisana ara sosialy zany misy tena rongeza be zany natambatra olona ray ihany azy mitatana azy zany efa tokony hojerentsika ao amin'ny fanjakana zany ho an'ny ny azy zany azo mety paikady ho ana fitsitsina nefa makany amin'ny fandrosoana mijery avy hatrany tsika hoe raha ny karama farany ambany ny zareo any le hoe 18 nada isan'ora zany hoe manodididina ny $1 isan'ora eo ny isan'ora ora le resahako zany ny karama any am'zareo farany ambany zany raha hito amitsika zany totalisika kady tsotsotra ho an'ny ao anatin'izay de ihany amin'ny efa adiny 5 zany raha miasa adiny 5 izy ndray ihany de $20 zay raha ohatra hoe 30 andro de 700 de rehefa nijerena zany ny fampiresaka ao anatin'ireny syndication de hita hoe manodididina 700 ny karama farany ambany moyenne am'ireo vondrona sadek eo zany le fanontaniana mipetraka ho an'ny fanjakana rehefa mampirisika sady zay zay no nahatonga ny randrana syndikaly nilaza hoe $10 isan'olo isan'andro tamin'ny volana Mai zay le nitakindrana zay maromaro ny teny afa maninona ririnina ve zao ho manofo sady ve ny randrana tsy zay satria fa fantatry ny randrana hoe hitondra ny vondrona sadek tsika tsisy fividianana fa itsika no hitondra azy dia
efa nalefana sahady hoe zao ny tokony hitondrana an'io satria nambaranao teo iny raha resaka famokarana ny tena ny voizina rehefa avy tantena ny sakafo aza moa no ny tena lohevitra angeza be de mazava loatra tsy maintsy mijery mpiasa zany tsy maintsy mipiasa hoany zay zany ny afatra sady ho hoany ny fitondrana hoe raha tapitra treo zany le resaka hoe oeraoera tsy misy oeraoerany zany satria ny zavatra misy eto amintsika efa nanany olona efa lasa aloha be zany hoe tokony mitsahatra eto zany ny oeraoera eo amin'ny fitondrana fa tokony tonga de miatrika ahoana ny ampandrosoana malaky fijery miabo zay zany mitodina ny fanjakana enareo amin'ny fanjakana aza mieritreritra hoe ohatran'ireny misy olona manana kritika le hoe ny ilaina ve ny fitsidihana autoroute 20 kilomètre tsy ilain'ny olo zany ny olona efa manatsara an'o reny fa any am'le inona le paikady am'izay inona le jokera matitra de efa atolotry ny ranana syndikaly zay ny hoe izay eto anivondrana syndikaly taorina ny feonana tany namibz de nitondra ihany ko zay fiovana ho an'ny fampandrosoana paikady rehetra ao anatin'ny ranana hoe andao ovaitsika koa ary ny lohahevitra lohahevitry ny ranana syndikaly hoe let's anticipate no just react zany atolotra mialoha ty le izy mbola tsisy de efa atolotra zao ny zavatra hitondranao an'io fa tsy efa miseho ny zavatra zay mantsy somary liana kelitsika teto amin'ity tanàny tena dritry ny fotoana naharitraritra efa misy zavatra miseho zay voataitra fa tsy zay tsony zany zao de io efa atolotra ny stratégie hoe tsy maintsy raha te ho fitaratra ato anatiny ahita vokytsika ho an'ny mifarany mandat amin'ny heritaona de tsy maintsy ao amin'ny mpiasa tsy maintsy miditra amin'ny le hoe $10 isan'olona isan'andro io no mifanjakana zany hoe président ohatra nataony nandrisany zay fotoana maharitra zay tonga de milasa hoe $10 isan'olona isan'andro karaha meto de mandamina an'iny ministry ny asa rehefa avy ahoana ny fanarahany any amin'ny sehatra tsy miakina inona ny fandaminana ohatra n'ireny iletsika mbola resantsika moa ny resaka hetra ilazana amintsika zany hoe tena nandeha nikaroko ihany koa ny randrana syndikaly ary tsy tetatoerana ihany fa trany avena ty mivatrany Afrika hoany zay satria hiatrika an'ity sadek ty fa tsy nangingina kory inona ary zany le hoe fenitra tokony ho arahany Madagasikara modely zany Madagasikara eto aloha amin'ny fanajana ireo hoe lalàna iraisam-pirenena mahakasika ny hoe zoma olona ho an'ny mpiasa eto nyresahana marandrana syndikaly amin'ny Pasora Kotomanga tsika aloha tsy hoe kory modely tsika ao anatin'le fanajana ny fanaovana sony satria tsika tao anatin'ny fito taona dia fifanarahana raisam-pirenena folo be zao no siniavitsika zay le lazarako satria isan'ny resahanay tany anamiby reny satria ny zareo amin'ny OIT avy any Genève no nisan'ny namatsy ny zavatra natrehanay tany ilazana hoe zay tsy miteny ny fanajana fa ny fanaovana soni fa isika zany tsy antsony zao tsy hijery an'izay tsika andao tsika tonga de anao jery miabo hoe makato amin'ity am'izay hoe raha ohatra mitady vokatra ny fanjakana zany eto dia tsy maintsy miditra am'izay fanajana ireny fifanarahana raisam-pirenena ireny ny fanajana ny lalàna ny asa fijerena ny mpiasa eto Madagasikara miainga amin'io karama le hoe salaire vital io sara tsy ndritsika fa teto Madagasikara hoe so adin'ny olona na hoe sendra varimbarina fa nandritry ny feonambean'ny sadek reny de nisy feonambe raisam-pirenena koa tany Antsirabe nandritry ny 3 andro izay fikambanana avy any amin'ny firenena mpikambana amin'ny sadeka nanao feonambe tany le hoe sommet-an'ny du peuple de l'Océanie Indien mouvement peuple Océanie Indien sommet-an'ny peuple de la Sadek zany natao tany ary isana ny ray anjara ny randrana syndikaly tany ary tam'izay namoezana hoe ahoana inona ny jerevana ny inona zany ny tokony hoe mba sosokevana paikady entina anatsarana ao anatin'ny atolotra ao anatin'ny vonona sadek ary ho an'ny randrana syndikaly ny voizina tany mihitsy ny le hoe nouveau contrat social sy le hoe salaire vital nazavaina zany tamin'ny rehetra solotena rehetra tonga tany satria isy carnaval be tany ho an'izay hetsika zay amanjatony ny platra ny voizana ny le hoe $10 isan'olo isa ary ilazana zany io karama vital am'izao ho atsika eto Madagasikara raha ohatra ka hoe tena heritreritra ny hoe isy vokatra ho an'ny fiafarany mandat mafy lohan'ny sadek atsika zay zany ilazana hoe tsy matoritory ny randrana syndikaly satria miomana ary nanatrika ary efa miomana ihany koa any ijereny ahoana ny anaovana ny fanairana ny fanjakana fampatsahivana ny fanjakana hoe io hoe fijery miabiny ny randrana syndikaly io ny paikady tsy maintsy jerenareo tsy afa miala
aty amin'ny tontolon'ny asa zany ny fanjakana satria hatramin'izay a niaina tamin'ny kotolototra tsy miady aty amivondrona sadeky le hoe sadeky tsinjo sadeky tolotra tsisy an'izany aty fa aty zany efa mila paikady mazava politika mazava entina satria ny firenena ao anatin'ny sadeky zany efa lasa alotsika isika zany tsy maintsy nao dinga tavabe a ahafahana mahita hoe vokatra amin'ny heritaona ray taona zay zany ny atsika ny mandatsika am'ty a de mila mifatoka tsara amin'ny fanjakana ary tsy misalasala ny ranona syndikaly rehefa tena te ahita vokatra ary zay ny fampiresaka tamin'ny pu syndicaliste avy any amin'ny firenena mpikamana sadeky reny de zay isan'ny nasongadany zareo hoe kosa rehefa ny mpiasa ny voakarakara dia mandroso ary mahita vokatra ny vondrona rehefa avy eo miandro zany tsika aiza zay le surprise endrasany rehetra zao hoe ataony taoriana ny fandraisana fitondrana iny a de te aheno ny rehetra hoe iny a manao surprise ny président hoe mamoaka na tsisy ara ny loi de finance rectificative fa afaka ataony zany tonga de mamoaka izy hoe zao ny karama $10 isan'ny olona isan'andro a dia mandaminy fandaminana momba ny lalàna mifanaraka am'izay a ny ministèren'ny asa sy ny gouvernemanta iny takinareo tamin'ny voalohan'ny volana Mai 2024 teo zay a zay karama farany ambany ho any am'sehatra tsy miankin'izay aty amin'ny volana Aogositra tsika zao a fitakina ara-tsindikaly manao ahoana indray zany no endrika fitakina tokony ho atao a sy ny hoe ho ataony zany hoe syndicaliste zany tsy nisehatra tsy miankina ihany le $10 iny fa tena ny mpiasa malagasy ray manontolo mihitsy na tsy miankina na ny fanjakana zany eo ne ny isotomanay ny syndicaliste rehetrrehetra am'izao hoe tokony tsy syndicaliste tsy miteny tsony zao satria ny fanjakana efa milaza hoe zany resaka hoe fahaleovantena ara-sakafo zany tsy misy any sakafo tonga eo aminao zany rehefa tsy misy mpiasa tika zany mila tsika syndicaliste zany ary zay ny isorana misy nareo ato amin'ny CM radio nanasa ahafahana mizara ohatran'izao mifampiresaka ohatran'izao isetomana ihany ko syndicaliste rehetra tokony hanomantsika eto zay zao tamin'iny 12 ny volana Aogositra teo iny fankalazana androisam-pirenena moan'ny tanora de nanao hetsika ny ranona syndikaly natsataratasy nakany amin'ny ministèren'ny asa sy ny OIT hitanao resahantsika eo kelonga mo zareo ilazana amitsika zany hoe tokony tsy matoritory tsika syndicaliste am'izao fa manohana zay paikady avoaka ny fanjakana tiany atsika satria ny fanjakana mety mbola variana any amin'ny paikady zavatra hafa de isika tokony manolotra zany zay le hoe let's anticipate not just react tsy hoe miandro itsika efa misy zavatra mipoka zay vao taitra eo fa zao de alefaso sosikevitsika de ohatran'io fa ataon'ny ranona syndikaly hoe resaka salaire vital na karama zany ilaitsika de aloha $10 io resahantsika io mila tohanatsika syndicaliste rehetra any tanana ny fanjakana anerena mihitsy ny mo raha azo ataony manery an'zareo fa miakina am'zareo moa zany ny fandraisany an'io hoe tena hoe paikady matotra ve sa hoe iandry etsika nde iandry tsinjotsinjo tsy misy tsinjotsinjo aty amin'ny sadeko satria ny olona efa lasa aloha tsika zany mila mandingana ilay dingana efa lasa ataony rehetra raha ohatra ka te ahita vokatra amin'ny heritaona toy izao verena atsika zay rehefa avy eo fa anisan'ny hoe fitakina syndikaly na fapana ihany ny taona 420 nitohy tamin'ity taona 2020 ity nisy fivondronana syndikaly mipotra taorian'ny fahinina 20 ny volana Jona isan'izany zao ny syndikaly Jirama isan'ny taona randrana syndikaly mifondrona tao amin'ilay Tambabe maromaro ny fitakina zay nataotao le fanajana ny izon'ny mpiasa ny fanajana ny maolona fanajandreo fifanarahana rehetrarehetra tokony natao mifandraisana an'ireny mpiasa reny nisy an'ilay sata vaovaon'ny Jirama ilay nivoaka tany amin'ny gazety Mpanjakana nisy tafiditra tao le hoe fanenana ny mpiasa fa efa nitondra fanazavana moa teo amin'ny ministera tamin'iny hoe amin'ny alalan'le hoe fampandehanana misotro ronono no anenana an'ilay mpiasa eo anivon'ny orinasa Jirama ao anatin'ilay drafi-panarenana ny orinasa Jirama iny randrana syndikaly dia anisan'ny hoe nitondra fitenenana tamin'ireny fanambarana na sesisesy nataon'ny syndikaly mpiasan'ny Jirama reny inona no mety hoe mahatonga an'ilay fanambarana na angingina tao ao taorianan'le hoe fiaonana teo amin'ilay solotenan'ny mpiasa tiany avoloha ny zavatra tsara fantatry ny rehetrarehetra dia tsy hoe mpikambana ao anatin'le Tambabe ny ranona syndikaly fa misy mpikambana amin'ny ranona syndikaly ao anatiny ao fa ny ranona syndikaly amin'ny maha ranona syndikaly azy tamin'le fiaonana teny amin'ny Amboda dia nanasa ny ranona isan'ny vondro syndikaly nasaina moa zay tamin'iny nitondra hoe nilazana hoe zao zava-misy ato amin'ny Jirama lazainy zareo an'ilay izy de nitondra sosikevitra ary isan'ny sosikevitra zay nataonay moa tamin'ireny le hoe
raha anao hetsika syndikaly zany a de amina toerana hitan'ny olona ny atao ary io teny asony rany iny isan'ny sosokevitra avy ety amin'ny randrana syndikaly a le toerana anaovana ny hetsika iny lay fisehoana tao anatin'ireny a de nisy fihaonana maromaro reny seho reny teny amin'ny filoham-pirenena de nanao tatra reo fa zay somary nanerana kely moa zany hoe tao aorianany reny fihaonana reny a dia tsy nampiantso tsondro zareo a avy eo amin'ny Jirama fa zay moa zany na tsy nampiantso azy izy ny zavatra voizina foana de hoe io a ninona resahantsika dia miakina aminareo mpiasan'ny Jirama ny nahatonga hiatra nyreny santavaovao reny a na tsy miatra rehefa ianareo a no mitany mahita hoe tsy mety a dia nareo tokony manao any fitakiana satria raha nandeha reo reny fanazavana rehetrrehetra reny fa ninona resahantsika le iny mpiasitra an'iny mahakasy ny 2014 014 iny ninona resahantsika zany fanazavana dia lasa orinasa mitady vola zay le ao anatiny eny de zay zany satana orinasa mitady vola iny mety hoe zao no hoe tsisy efa tsy ny fanjakana ihany no mamatsy vola ao mbola tsisy actionnaire mo zany a entina fotsiny a hoe ampatoritoriana atsika rehetrrehetra ary ray mitodika aminareo mpiasan'ny Jirama hoe raha izao ianareo no matoritory mbola matoritory manana retany nareo satria ninona ho tenentsika rehefa tsy maintsy mipotra foana eny reny a de mitady miresaka ny olona hoe misy orinasa mitady volany ety meko ohatra anareo fotsiny hoe ny knapy saza tsy misy vola ny fanjakana na ariary azy mirotsaka ao anatiny ao ny fanjakana ny tena mitana ny fampandehanana izy io mijery fotsiny tsy mahita atao fa miodikodinao fotsiny ny solo tena syndicat valo ao anaty flaka vita tanana vo maika fa hoe Jirama izay misy vola ny fanjakana arotsaka ao de heritreritra ve tsika hoe matoritory fotsiny am'izao za manantena zany nareo fa tsy maintsy vadika makany am'izay ihany io rehefa matoritory ny afatra ho anareo mpiasan'ny Jirama de hoe tokony miverina ianareo manatona mampiantso ny vondro syndikaly farafaratsy ny mandinika hoe inona ny paikady ry rahalahy satria ny zava-misy raha ohatra ka itentsika hoe ny lam mandainginareo satria zao ny délestage vao maika miverina dia zany tsy maintsy nainaina aminareo foana ny mpanjifa nareo nefa nanindry mafy be mihitsy ny tamin'ireny tolona reny ary isan'ny nahatonga ny randrana syndikaly ny teny ihany koa de le hoe ny tolona ho ataonay mpiasan'ny Jirama ozy dareo tamin'ireny hoe tsy ho anay mpiasa ihany fa ny tena izy de ho anareo mpanjifa ka maninona no matoritory nareo mbola tsy voavany olana sarika anareo kamarady asa matoritory fa mbola tsy milamina ny tanàna am'izao fotoana zao de miandro ny olona zay zany ilazana ny zay ny tena ifahitanay azy ao anatin'le zany paikady mpanjakana foana zany ohatran'ireny de ampatoritoriana fa mivoaka tampoka avy ao tamaina mandrivorivo mitodika ho amin'ny mpiasa sy aty amin'ny mpanjifa izao ny mpanjifa hitantsika tsara am'izao fotoana zao tena mbola mitraikaiky amina resaka délestage nitsika am'izao ohatrany malefalefaka kely verina indray zao misan'izany amin'ny alina tapaka ao anatin'ny ray andro indroa tapaka na neny aminay eny amin'ny toerana misy anay zany de ohatra zany roa maraina iny de tapaka de misy an'izany amin'ny atoandro tapaka kely zay zany ny afatra ho any am'zareo miandry atsika ny mpanjifa miandry anareo mpiasan'ny Jirama ny mpanjifa mbola tsy milamina io andao teny zao de tokony atao ny atsika rehetra hitadiavana hoe inona tena vahaolana tena mety fa tsy hoe ampatoritorianao io fa raha mbola miresaka 2014 014 ianareo dia mbola mitady volo zany ary tsy mety ho an'ny mpanjifa anisan'ny tsy mampaombony tolona zay atao ve ny fisian'le hoe fidirana politika raha ny fahitan'ny randrana syndikaly enreny fitakiana reny tsy tian'ny Jirama ihany fa maro ireo fiendrika fitakiana zay fa nisy fa azo lazaina hoe tsy tonga hatramin'ny faran'le fitakiana raha voasaka politika moa zany randrana syndikaly fantatry ny rehetrrehetra hoe manao politika ho any am'izay politika tena mijery ho an'ny tombotsoan'ny mpiasa zay moa zany raha matadity ny rehetra de nanao fitenenana tamin'iny hoe satria ny antso filoham-pirenena zany le mpiasa Jirama
de ozy zay hoe fitakina politika raha voatran'izay satria ny filoham-pirenena tsy manana andraikitra amina hierarchie ao amin'ilay jirama fa ny filakevim-pitatahana na zany ny rafitra ao de tokony miainga am'izany fa matoa zany ny antsony itsika de nety tamin'ny fanjakana iny satria itsika syndicaliste no niazaka monsieur le président de rarina zany raha noresaka amin'ny vahaolana politika ka rehefa vahaolana politika tsy zakanareo mpiasa rery io tsy maintsy mitady ny avy aty ivelany nareo de tokony miantso ny syndicat avy aty ivelany ianareo hiditra ao anatiny ahoana ny tadiavana amin'ny vahaolana satria manjary ohatran'ireny zava-nisy teny aminareo ny ona tamin'ny filoham-pirenena teny avy reny mivoakavianareo de ohatrany tsy tena mazava inona marina ny tena nyseho teny ahoana ny tatitra na izahay mba nitondra sosikevitra raha tsy nahay nitatitra avy any aminareo mba natsona zany rehetra zany ilazana amitsika zany hoe ny politika tsy maintsy misy foana indrindra moa zany ho an'tony orinasa izay mahakasika ny vahoaka tony fa tsy tokony mampatahotra ny filazana hoe fidiran'ny mpanao politika zay raha tamin'iny nanome tsinikilo hoe maninona no tsy nahitana solombavam-bahoaka tonga de tonga teny amin'ny hetsiky ny mpiasa jirama miandry atsona ve ny mpiasa ny jirama ny solombavam-bahoaka sy ny mpanao politika amina zavatra ohatran'ireny satria mahakasika vahoaka le zava-misy tao anatin'ireny nijery mpiasa ny jirama efa nandrangaranga mihitsiny hoe ho an'ny tombotsoan'ny mpanjifa ty anaovanay an'ty hetsiky ty tika zany zany efa antso mahitsy be makany amin'ny solombavam-bahoaka rehetrrehetra zany fa tsy nahita sika manao fanamparana eny ambony latabatra fotsiny zay ve no hetsika ilaina raha am'izao andro zao ve tsy ilaina zany tena manao hetsika manaraka manatona ninona ho tenen'ny olona hoe midira mpanao politika ka le fitakina politika ko inona no atahorana tsy hiditra ao anatin'le izy ho an'ny mpanao politika ao anatin'le izy zay zany mahatonga ny hoe mila jerena tokony amafisina zany ny fitakina mifandaminana ny vahaolana amin'ny jirama io satria mbola tsy mivahany olana ao fijerina azy mbola tsy milamma ny ao anatin'le fa lasany mahatoritory andremo fa sao de hoe mahatoritory eo mandromandro manana aretiny eo tsika de sahirana endrim-pitakina toy ahoana ary zany le hoe mendriky no atao ho an'ny mpanjifa ho an'ny mpiasan'ny jirama hialana amin'ilay hoe olana mety iseho amin'ity resaka jirama ty satria ny rehetra de voakasika amin'io avokoa ny jiro rano misitraka an'izany daholo ny vahoaka malagasy tsotra gago ny olona efa maninana no miteny hoe tsotra ny ranarezerikely tsotra satria orinasa natokony ho an'ny resaka sosialy io mahakasy tsy tokony mitady vola de tokony hatsaraina ilay satanjerama taloha iny efa nanazy iny foana zany no atsara inona no atao fanatsarana fa ny isany manahirana be ao anatin'izy de le hoe misy tsy miakina mampanofa gropy ao anatin'le de lasa zay le hidiran'lay sehatra mitady vola le orinasa zay tokony tsy mitady vola fa mijery sosialy de raha voampidirinao sehatra mitady vola ao anatin'le izy de ohatra zao ny afaratsika zay zany raha manontanyna inona ny vahaolana de tsotra ny endrana syndikaly tsy tokony hidirany reny orinasa tsy miakina mampiasa vola reny ao anatin'ny seny fitantanana ny jirama zany reny groupe reny tsy tokony mifanjakana tokony réquisitionner mifanjakana reny ho an'ny fanjakana de ampiasainy ny mpiasan'ny jirama miterena tsara arisina fanatana raha ny fitantanana ny mpiasan'ny jirama no atsaraina atao fitantanana mentitra tsara de tokony zay no ataon'ny fanjakana manara-maso an'izany fa tsy hoe natokana ho an'ny itsijovana vahoaka tsy ho an'ny fidiram-boly fa azahoa fitadiavam-boly tya nefa ampidiranao orinasa sehatra tsy miakina tsy misy orinasa sehatra tsy miakina tsy mitady tombony zany tsy misy an'izany izahay misehatra ny atao sehatra tsy miakina mahalala tsara an'izany de raha vo reny le manontonona 2014 ianao zany de tsy maintsy mitady tombony zay ho ataonao ao de zay ny antony ireo mbola mipahana be da be ny resaka mipiasan'ny jiramana hoe de izay daholo ny olana hoe reny manofa gropy mividy any mijiro any amin'ny sehatra tsy miakina tsika de mividy lafo de mivarotra mora normal raha ohatra potika ny orinasa satria hidirana tsy miakina any amin'ny sehatra de tokony tsy hidirana fa tokony ho an'ny fanjakana randreo de mipiasan'ny jiramany tokony fehezina tsara zany mba handroso ao anatin'izay fanatsarana tena mahama ny olona ny mpanjifa vahoaka malagasy zany
Fifandraisan'ny Madagasikara amin'ny Amerikanina tiako idirana manaraka indray Barson Rakotomanga sekretera jeneraly ny randrana sindikaly tamin'ny volana aprily faharoa ny volana aprily teo namoaka an'ilay fanapahana ny fanjakana Amerikanina 700 isanjato ny abalaina amin'ny entana avy eto Madagasikara miondrana ny États-Unis taty amin'ny volana aogositra ny emitra lasa 500 isanjato hoe ny ezaka fampiresahana izay nataon'ny fanjakana malagasy ny ahoana ny fahitany randrana sindikaly an'izany tena nanao ezaka tokoa ve ilay fanjakana malagasy ka hoe nitazona ny 500 isanjato ty farany herinandro teo laza ny teo anivon'ny fahatseranana fa tsy Madagasikara ihany no niarany iny 500 isanjato iny fa nisan'ny maro ny firenena mpamokatra lamba eto Madagasikara izay mampiasa olona manodidina ny 9 zany sy ampiarina lamba zany miondrana ny États-Unis fahitanao an'izany hoe 500 isanjato zany zaka ny mpiasa malagasy fe zay satria tsy maintsy isy fiatraikany eo amin'ny tontolon'le hoe mpiasa io na dia hoe ny mpandrarara ny voakasika amin'izany vantana. Ya zay moa zany tonga ny eo tany amin'ny vonanomboky ny resaka fivoahany iny 700 isanjato iny dia nahita an'ireo le zareo tao amin'ny vondron'ny sehatra afakaba napakapeo be zavatra nivoaka tamin'izany dia le hoe isy ny fandroana mpiasa tonga dia ny mpiasa zany no narangaranga teny aloha dia avy eo indray dia isy dia nazo an'iny le grasy telo volana iny tsika dia lamindamina teo dia hoe isy fampiresahana teny tonga teoriana moa dia lasa 200 isanjato dia mieritreritra zany tsika hoe ny tsara 700 lasa 200 me tsara ho an'ny maridrefo zany ary zay le resahanay foana fa ny zava-misy dia potika foana ny mpiasa satria tsika miteny zao ny eno mieritreritra hoe mbola misy fampiresahana alohan'ny idirako eto zao dia ny orinasa anankiray tonga mitaraina ho amiko 200 ny mpiasa nalefa nitapahana nitapitra ny kontrahany noho io resaka akoa inona ny ilazantsika hoe atsika miteny zao zany efa mandeha ny orinasa tsy manavao any fanarana resaka ninona zany ho resahana ao aminay dia tsy naomy zany fampiresahana zany naomy raha meny fijery aty amin'ny mpiasa ny resahako satria le mpiasa ne voaroko ihany na 700 na 20 na 500 na 10 dia voaroko ihany le mpiasa zay ny anay no tsy maintsy jerenay dia zany tsy naomy zany ho anay ny fampiresahana fa raha ohatra naomba ny fampiresahana dia tokony tsisy fandroana mpiasa raha zay no avoaka ny fanjakana hoe tsy misy 500 isanjato dia mitehatehaka satria lasa 500 isanjato le 700 dia inona ny fiatraikany Barson tsy misy mpiasa voakasika voaroka fa miasa daholo mpiasa rehetrrehetra zay ny tena ilain'ny sindika fa tsy ny resaka 700 na 200 fa tsika miteny zao alohan'ny idirako eto amin'ity studio anao ty dia tonga atao amiko ny mpitarika syndikanay any amin'ny syndika reny hoe 200 tamin'ny herinandro tamin'ny orinasa anankiray amin'ny voakasika io ka inona ny ilazantsika zany hoe tsy sahirana ny mpiasa toanay zany tsy zay no atao hoe mahomby ny atao hoe mahomby dia tokony hoe mijanona eo le mpiasa tokony tsisy fandroahana na fandroahana raha misy fa tsy hoe fandroahana voarao fa tokony hoe nafindra afaka nanao zavatra hafa dia nafindra ohatra le mpiasa asa hoe ato misehatra ohatran'izao ndray fa le izy tena tonga dia nitapahana ny fifanarahana arakasa zay ne le olona tsika amin'izao dia ho anay zany tsy le chiffre 700 na 200 zany resahana eto fa ilay fiatraikany direkta aty amin'ny mpiasa vo mainka moa zany miandrotsika hoe anahoana le agoa dia fanontaniana zany amin'izao dia efa manomboka mandroka mpiasa ny orinasa mahavoakasika reny dia ho hitatsika io zany any amin'ny farany septambra anahoana ndray anatin'izay dia teny ve zay ve lo anaovana oeraoera falitsika io le fa tenen'ny ranona syndikaly tokony mitsahatra eto ny oeraoera satria tsy zany tsika tsy Madagasikara rehetra ny resahana fa sady Madagasikara no vondrona sady tsy misy oeraoera zany aty satria ny olona efa lasa lobe any amin'ny olona mahita hevitra hoe raha ohatra ka manana olana amin'ity firenena anankiray ty dia ireo mpiasa ireo tokony aty amin'ny sehatra makary indray afindra makany tokony misy fampiresahana misy vondrona vondron'ny mpandraraha zany hoe tokony misy fampiresahana zany any vondron'ny mpandraraha sy ny fanjakana fa tsy hoe rehefa andeha ivory andeha iresaka any États-Unis dia entina vondron'ny mpandraraha andeha tsangatsangana ve hanao ady hevitra ve fa maninona tsy miady hevitra amin'izao ny fanjakana ny minisitry ny asa sy ny vondron'ny mpandraraha hoe ahoana ny tsy androahana an'ireo mpiasa ireo raha ohatra ka tsy maintsy roahana eto izy dia afindra makay izy fa tsy hoe amin'izao andeha ny fidiran'ny mpianatra
roasinao le mpiasa tsy mandray vola anahoana zany fidiran'ny mpianatra atao ato zany mila jerevana zay no mahatonga anay raha sindikaly tokony efa niomana nahazo an'le telo volantsika de efa niomana ny ministeran'ny asa niomana ny gouvernemanta inona no entina amana ny olana ijerevana an'ireo mpiasa reo isan'andro miaona matetika miaona ny vondro mpandarà sy ny ministeran'ny asa hitatsika reny fivoriny ery miresaka mpiasa ve zareo so de tsy mpiasa nyresahany so de tsy reto olana goavany reto hoe mpiasa andeha ho tapahana fandarana rakasa inona le vahaolana zay le tenenay tokony efa mianticipe raha mianticipe ohatra ny ranara syndikaly ny groupe ny mpandarà tokony tsisy olana zao zany zay le ohatra natonga ny le $10 mampatsiahy foana le $10 efa tamin'ny volana me zay nampasahivinay hoe ty amin'ny volana otsika hitondra ny sadeky efa tokony niomana zany fanjakana ahoana ny ampiarana azy zao zao nyty efa tamin'ny volana marsa efa tokony niomana fanjakana hoe raha ohatra ary ka tena miatra nafiry ny isanjato amin'io rehetra io amin'io aba io ahoana ny anaovana ireo mpiasa zay tsy maintsy roahana inona ny vahaolana miazakazaka makany amin'ny resaka extension na protection sociale fanjakana fa manina raha mba niazakazaka ny tady hoe ahoana ny ijerevana le mpiasa voakasikin'io etra io misy fanampiana azo entina ho azy ve zany fanontanina mipetraky ngesabe hitrapiditra mpianatra reo olo reo inona no vahaolana mety ny fanjakana malagasy ministeran'ny asa ilasana amitsika zany kosa misy fiatraikany ratsy ny zava-misy am'izao na iteny ny fanjakana hoe nandresy natao tamtama be 5,7 zao ratsy ho an'ny mpiasa malagasy io na 4,7 na raha vao misy fandroahana mpiasa amanjatony so nisy asika efa manodididina efa 100 raha zany efa eno am'izao nefa voaroka ko ina nilazanao fa tsara zany io na mpiasa ray raha voaroka noho izany resaka ohatran'izany de efa mampalahelo vo maika efa mihoatra ny amanjatony anahoana le fahafidiran'ny mpiasa amin'ny mpianatra amin'ny herinandro le mpiasa efa tapitra eo ny fanarahana rakasany tsy mandray karama eny zava-misy eo amin'le resaka agoara ny fahitany randrana sindikaly ny politika ny amerikana mety mbola anavao an'io ve izy zany sa tena hoe anapakatreo manahoana ny mety ho avy ny inona ny tokony ataon'ny fanjakana raha tena hoe tsy anavao ny contrat ny agoatsony ny fanjakana amerikana zay tonivondrana sindikaly zany am'le fafantaritsika hoe manao politika de mahita hoe inona ny fivezivezen'ny amerikana ty amitsika mafanafana ny resaka amerikana ty amitsika zao de resaka iny mba azo toliary de mba anjara fanjakana tokony manary roatra an'izany hoe ty zava-misy aty Madagasikara renona makatinareo fa raha eritreritrisika ndresy lahatra ny vahoaka ny toliary sy ny sehatra misy ny malaga idiran'ny amerikana vo maika ave fa ho aratsiana ny endrika amin'ny fanapahana ny agoandray zany tokony hevitra hoentin'ny fanjakana malagasy tokony tsy isy ny fanapahana an'io raha tena hoe manana paikato mazava ny fanjakana malagasy raha tena stratégie izy ainy tsara mivoy an'io zava-misy eto Madagasikara sy ny fifandraisana amin'ny amerikana miakina am'zareo fa ho anay zany de tokony tsy isy zany fanapa tokony ilama zany raha tena hoe mahay mandresy lahatra tsara raha stratégie tsara zany fanjakana malagasy ho an'io resaka akoa io io ne tsy hoe tombotsoan'ny firenena malagasy rery zay tsara fantatry ny rehetrrehetra fa misy tombotsoa ho any zareo amerikana matoy izy ny safidy atsika amin'ny eo anatin'io na ny koa rehetrrehetra raha dia azahoany tombony io fa tsisy an'izany hoe tsy mahazo tombony izy ao anatin'ireny de zay nena tonga anay mieritrrehetra zay fijery miabo efa zay zao resahany ranany sindikaly makany amin'ny fijery miabo dia matokose fa hitany paikady miakina foana zany amin'ny fanjakana malagasy ina le paikady fa tsy tokony hipetraka tsony zany le hoe oeraoerana kely ndray 5,7 de oeraoera ianao fa tokony nametraka ianao hoe 5,7 zany mafy be ho an'ny mpiasa malagasy zany satria misy fandrohana mpiasa ao raha zany teo anatiny zany tsy zay ny tokony narangarangako fa hoe zao ndray ny paikady ho entinay mba hilatsaka hiverina am'le taloha satria raha zany atsika tsy midely tsy hoe 0% le taloha fa le 100% de tokony mijery zany tsika ao anaty zany inona ny vahaolana fa tsy hoe akory hoe atao 2,7 de teny ianao mety be nefa ny mpampiasa miresaka isan'andro ny matetika ny vondro ny mpampiasa sy ny fanjakana ministeran'ny asa etseroa miaona tsy mahita hoe inona ny paikady ho an'ny reto mpiasa reto
fa mihina raha jerena zay zany olona atsika am'izao tsy tena mbola mazava tokony hitodika izy ary zany sika hijerenan'le hoe mpiara-miominantoka hafa rehefa tena hoe anapaka ny fanarany amin'ny Afrika mihitsy ny fanjakana Amerikana satria aloha zay nefa nanindrim-paingotra an'le hoe firenena Afrikana izy tamin'ny fianianany ny volana janoary teo. Zay tsara fantatra rehetrarehetra koa zay fa tsy hoe koa ny 10% ny mpandrarà eto Madagasikara mamokatra de magrefa any Amerika any amin'ny 20% anoany dikan'izany ny tsy makany zany betsaka kokoa no makany de tokony mafy tsara zany ho atsika ho raha stratégie zany de ny diplomatie atsika zany tokony mandeha miatsara fa tsy hoe isika ny diplomatie atsika mampitahotra maso evony ataony eto amin'ny tanàna zay le olana olio de tokony mijery ahoana ny anatsarana hitsinjovana ny resaka mpiasa eto Madagasikara mampitahotra maso evony reny ataotsika de lasa sahirantsika avy eo satria ny Amerikana zany io zany zay tsy maintsy 10% de tsy maintsy isy fandroana de andeha hitodika aty amin'ny firenena aiza ho aty Eropa ny tsika nefa jereo zany ny ambasady ny Union Européenne reny nampitahorintsika reny zay le olana ninona resantsika amina politika zany tsy maintsy misy resaka foana rehefa mandeha mangataka ianao de tsy maintsy angataka ianao zany anatin'izay de reny mahatonga atsika fatoran'ny hevitritsika io ihany tsika raha vao tsy mazava ny paikady ao anaty de mitodika matoa tsika andray an'ity fitanana sadek ty de efa nivonina fa tsisy an'izany vao maly io no fantatra faravaratsy zany heritaona fantatra tokony fantatritsika zany inona paikady hoentina fandraisana am'rehetrarehetra ahoana fifandraisana ara-barotra am'ireo vondrona aty anatin'ny sadek inona le paikadysika inona no hoentitsika ty anatin'ireny mbararotiny reny fa tsy hoe etitsika de anao miracle na hoe zavatra kely fotsiny no seho de atao tamintamy mahafaka heritaona tsy zany isika ho pasahivina kely isika dia raha araky ny fotanitaisa de farany am'ireo vondro anatin'ny sadek dika zany itsika tsy maintsy isaoty avo be andingana an'ireo rehetrarehetra reo mba ho lasany aloha satria tsika no mitarika am'izao fa hafa ihany zany hoe tsika teoria no anosika ny olona efa be lamosina daholy tsy voatositsika zany fa tsy maintsy any aloha tsika de ao anatin'ny aloha mila paikady stratégie matotra tsara ao anatin'izay. Raha ny resaka tataovan-kehitra 20 isanjato am'ireo manao findramam-bola eny amin'ny banky anisan'ny teraka resabe ihany koa izy io te amin'ny tontolona asa moa zany maro manao findramam-bola fa nisy ihany koa nefa fanazavana noentiny teo anivon'ny ministera tamin'izay hoe ireo mpampiasa vola mpandrarà no voakasika amin'izy io fa tsy ny mpiasa manao findramam-bola fa hitandrandrana sindikaly an'izay fanazavan'izay hoe tena mitombina tokoa ve tsy voakasika amin'ilay tataovan-kehitra 20 isanjato ny mpiasa. Ny anay zany eo anentindrana sindikaly raha mahataditsika de isany efa nambaranay tam'ireny ninona fanazavana hoentin'ny fanjakana mikasika an'ireny hetra ohatran'ireny de tsotra ny avalinay ao anatin'izy lay findramam-bola nge de le mpiasa sy ny banky zay tsara ampatsahivina kely tsy hoe ny mpampiasa sy ny banky no mifanaraka findramam-bola ny mpiasa fa ilay mpiasa sy ny banky de ny ataon'ny orinasa mandrefa n'ilay taratasy le domiciliation de salaire hoe nikaramany ny mpiasa io de tsy maintsy arotsaka amin'ity banky ray ity na tonga ny mpiasa rehetra zany niditra am'ireny banky reny dia no ile filazany hoe mahazo mitrosa zay tsara tsindrina kely zay fanazavana kely fotsiny de mba hafahana hatria ilay karamatsika vola $10 isam-bolana tsy hita akory ny herinandro de fa tsisy tsony reny dia io zany le vola samborona io mba misy mivaingana kely anaovana zavatra zay mba eritreretina ho atao de zay nampiazakazaka itenitsika hoe tsy zay nambaran'ny ministry ny vola mosy ny atrehtra hoe tsy voakasika ny le particulier moa ny filazany azy de zay milaza amitsika hoe zany fa mety fomba fiteny zany fijeriny randrana azy fa any amin'ny banky any de misy karazany foana hita ny banky foana ny fomba akanany reny any amin'ny mpiasa any any misy an'izany tarakely tsy ny mpiasa no nahatara fandrosana ny karamany tao fa ny mpampiasa de voasazy le mpiasa misy an'izany roa alina alaina amin'ny karamany satria hoe tsy nirotsaka amina fotoana tokony akan'ny banky an'ilay fandoavana isam-bolana ilazany amitsika zany ho anay zany raha vao misy iny de fa miahiahy foana zahay ao anatin'izay zay tsy miteny hoe miatra na tsy miatra anjaran'ny zareo any zay fa zay mahita hoe tsy nisy an'ireny ara le ny lalany reny
efa zany ny paikady hitany banky anorana ny mpiasa fo maika efa misy an'ireny a de efa mieritreritra efa hatramin'izao moa zany a miandry zay hoe ahoana ny fitaraina ny mpiasa fa ny hitan'ny mpiasa de zay le hoe fahatarana zay de ho hitantsika hoe fa ho anay zany miaiay foana tsy manana fijery miabo zay am'ireny satria tokony mazava lay lalàna fa lizy ny aty amin'ny fampiarana ty no miovaova na le fanazavana le izy ary de tokony alefa aseho tsara zany ty le lalàna mazava mikasika lizy fa le lalàna soratra tany amin'ny loi de finance tsy misy an'izany hoe natokana ho an'izao rery ty tsy zany fa ty amin'ny fampiarana ho hitantsika eo zany ty zay ve fa ho anay zany zay kely ny finoana fa zay mitodika foana any amin'ny fanjakana hoe tsy misy mandroso zany rehefa tsy nipiasa raha mbola rehetra hitadiavanareo a de ny mpiasa foana ny tsy maintsy angalan'ny na ny mpampiasa na ny banky an'io aty foana rehefa aveo tsy maintsy aty amin'ny mpiasa foana zany sy ny mpikambana am'ireny ny mitrosa vola reny a no miaritra ny mafy ao anatin'izay zay resaka fahataran'ny fandrotsahana vola eny amin'ny banky a fa anisan'ny misedra olana ihany koa ny eny amin'ny fandrotsahana latsakemoka eny amin'ny CNAPS any amin'ny sehatra tsy miankina indray moa iny anisan'ny maro ny mpiasa mitondra takaitra amin'io hoe fa aty amin'ny roa taona tsy andehanana isotro ronono vao hoe tsy nahalohan'ny orinasa ny vola latsakemoka ny teny amin'ny CNAPS de miala maina fotsiny le mpiasa fa hitany randrana sindikaly indrindray a tsisy olo tena mpiasa ve ao amin'le hoe rafitra natokana amin'izany de ohatra ny amin'ny CNAPS ya resaka CNAPS indray moa fantatry ny rehetra hoe masika mihitsy ny randrana sindikaly amin'io ary tsindrinay foana hoe tsy misy vola mifanjakana ao vola mipiasa nyrotsaka ao anatin'io de iny zao mikasika an'io zany a somary nampimekely hoe nanao tamtam be mihitsy ny CNAPS teny amin'ny nouveau hôtel fa hoe misy tolotra vaovao atolotra de natsangana misy moa zany ny flakebita misy valo solotena ny syndicat solotena mpiasa zany ao amin'ny flakebita tanany CNAPS natsangana mihitsy ny reny am'le hoe namoahana vola naka influenceur efatra amby folo inona kay le tolotra le tolotra de hoe manetana amin'ny fomba rehetrehitra intelligence artificielle rehetrehitra ny mpampiasa androtsaka lay iny ty izy le latsakemoka ary atao an'izany kosa rangaha aza fetsifetsena ohatran'izany mpiasa le vola le cotisation ny mpiasa ray isan-jatony amin'ny volana voalohany efa lalain'ny orinasa mipetraka any amin'ny compte ny orinasa ary ny volana manaraka deuxième mois de mbola mirotsaka any ko troisième mois mirotsaka any amin'ny quatrième mois ny voarotsaka any amin'ny CNAPS le vola telo volana zany mipetraka any amin'ny mpampiasa le ray isan-jatony mpiasa raha mpiasa roa telo mety tsy hitan'izany fa raha mpiasa amin'ny arivony amin'ny alina hitan'izany zany efa vola autorisé efa ampiasain'ny fanany orinasa ny volany de mbola izy indray ve zany no anaovana tamtamantaniana vola be akana influenceur anetana azy androtsaka an'le izy ary amin'ny CNAPS manodikodina ny vola mpiasa le izy ko manina izy no antanina vola fa tsy tonga de sagina antsara atao inona fotsiny reny ko lazaina hoe comme contrôleur ny CNAPS reny asan'izany manery tokony manery miara-miasa amin'ny inspection travail atao inona fotsiny solotenan'ny fanjakana valo ao anaty flakevitry ny CNAPS anjaran'izany manery ny inspection travail ahoana io manaraka an'izany tokony sagina zay tsy mandoa manodikodina vola mpiasa fa tsy hoe antanina vola indray zany mahasarotiny anay le izy ma misy zavatra ohatrany manahirana mihitsy ao anatin'io resaka CNAPS io io ohatra am'izay fa masika amin'ny foana ny randrana zay rehefa nisy fotoana nitondra fitoriana mihitsy tany amin'ny PAC sy ny Bianco mikasika le tamin'ny fotoana hoe nisy flakebita-tana nanodikodina fa eo anatiny resaka lay zay ve zany no natao natonga ny reny solotena mpiasa natsangany reny satria nanaiky fandaniam-bola be ohatran'ireny satria reo solotena mpiasa mihitsy neny am'izao ny manahirana ny zavatra ataon'ny ministry ny asa satria représentativité efa tamin'ny 9 vala 24 no mbola iainantsika am'izao fisolotena sindikaly ao anatin'ireny nefa tsika rehefa ny code de travail fa vaovao zany manahirana amin'ny resaka CNAPS io ary tsy CNAPS rery ihany fa reny misy telotota reny reny SMIE reny FMFP ny INTRA satria lasa entina am'izay mety petipety ny ministera zany izy ninino resahantsika rehetrehtra tsy maintsy ny fanjakana no tompona andraikitra voalohany amin'izy ireny misy manaiky an'izy am'izao nanaovana dérogation tamin'ny alohan'ny septembre farany septembre 2022 zao flakebita tany am'izao reo tapitra am'ty septembre ty no mandany reo zao mbola tsy misy resaka mihitsy ny représentativité syndicale eto Madagasikara fa nga vitany ray volana telo herinandro fanaovana décompte ny fifidianana io tsy vitan'izany dikan'izany efa note de service fotsiny namoanana lay nisan'lay arrêté nahaton'ny conseil d'état iny tamin'ny 2024 à la forme nanatona ny conseil d'état
de zany fividiana tsisy problème fa le namoana an'le arrêté mikasika représentation syndicale navoaka amin'ny ministère ny asa no na atony ny conseil d'état te note service fotsiny navoaka ny ministère ny asa hoe mitoy 2016 2018 no nisolo tena piasa zay le manahirana hoe ilay fitondrana le tontolon'ny asa efa menamena midorehatra ozy misy mpanao politika anankiray zay nilaza hoe efa tsy mena tsony io zay ny lokony marodrefa efa lasa lokony raha zay nataony fa izay moa zany satria menamena ty akanjo zay tony de zay ny hoe menamena mampatahotra zany am'izao de ary mahatonga anay hoe fijery miaba tokony andray fanapakevitra malaka misy ny asa ary zay nefa na tamin'ny 12 volana aogositra nandefa taratasy nakany aminy hoe raha mahatonga nanaitra azy hotohizana ohatrany teo aloha ndray ve ty nefa tsika heritreritra hoany am'izany hoe asa mendrika tononony atsiaroa fanajana fifanarana isam-pirenena sy ny lalàna ny asa ny isan'ny fototra ao anatin'izany asa mendrika zany fa manio natao ohatran'io le izy de zay zany ny lazay tsika rehetrretra hoe tsy milamina tontolon'ny asa eto Madagasikara isika nefa zao isany hijery ny tontolon'ny asa eto Madagasikara sino anatin'ny vondro sadaiky zay tsara fantatra ary zay tsara patsahivina ny ministère ny asa hoe tsy hoe akory Madagasikara rehefa tsy maintsy hitondra paikady anareo atolotra amin'ny filoham-pirenena hiatrehana ho an'ny aty amin'ny sadaiky koa fa raha ohatran'izao hitondrana ny eto Madagasikara zao de mety ho marina ihany ny tenin'ilay mpanao politika iny hoe tsy loko menamena tsony izy fa lasa lokony raha ny maritrefa ho an'ny tontolon'ny asa anaiky an'izany ve ny any amin'ny vondrona sadaiky ny firenena any anatin'ireny hoe tsy lalàna na piarina fa asina notinote dérogation etseroa ho an'ny fanajana ny tontolon'ny asa ireo fanarahana resam-pirenena mety manahirana de zay raha ohatra sika te hijery ho an'izay vokatra afaka heritaona de isany tokony manana fijery miabo tsy ranana syndicaly rery ihany fa gouvernement rehetra ny fanjakana ray manontolo mihitsy ary isany indrindra nareo amin'ny ministère-ny asa tontolon'ny asa zany no zay ihany no ahafahantsika mihita vokatra ao an'ny amin'ny faran'ny mandany filohan'ny repoblika amin'ny mahafilohan'ny sadaiky azy rehefa na de loha hevitra rany fa avy tatena ry sakafo tsy sakafo vita zany rehefa tsy misy piasa hoe ny olona rehefa tsy zany tsony ny olona efa zavatra hafa teny aloha hevitra fa zany hoe isika moa ny mpitondra dia ekeny rehetra hoe arahana fotsiny ohatra reny tenin'ny mpanao politika reny arahana fotsiny eo de miakina amitsika rehetrarehetra zany ahoana fa ny fijery miabo hoe tokony atsahatra eto hoan'ny fanjakana ny oeraoera sy ny tolotolotra tsy misy an'izany aty amin'ny sadaiky fa tokony mijery iny ty ny paikady hijerena tontolon'ny asa mba ho lasa alohatsika farafarasiny amin'ny sehatra famokaran'izay mba lasa alohatsika mitarika na tsy voafehintsika raha ny sehatra rehetra mba misehatra mampisongadina atsika ary io ny tena isany anankiray mora ahafahantsika misongadina rehefa mikitika ny tontolon'ny asa io tsika sy ny loha hevitra koa natao hoe fa avy tatena ny sakafo misy an'ity raharaha bohina triple 7 ity Andriamatoa Barson Rakotomanga anisan'ny voatotoana amin'izany moa ny resaka asa satria mpiasa manodidina ny 20 eo no ampidirina ponja ny farany herinandro teo anisan'ny voaroroy tamin'ity raharaha ity anisan'ny voatonona ny ministra ny fitanterana teo aloha zay nalàna tamin'ny toerany tsy afaka enjehana moa izy fa ny haute cour de justice no mitsara n'iny ministra iny ama hoe ministra teo aloha azy mbola tsy nanao ny asany zany haute cour de justice zany raha ny teto Madagasikara aloha araky ny vaovao voaray ihany mbola tsisy ministra voahenjika aloha zany nanao scandale na nofandikana takon'inona ara fa ny talety général ny aviation civile de Madagascar no azo lasaina hoe olona ambony voasaringotra amin'ity raharaha ity voatontonona tsy afa-miala satria resaka fitanterana nabakabaka moa le izy fahitana Andriamatoa Barson Rakotomanga n'le hoe mpiasa foana ny sorona fa ny trondro vaveny tsy voakitikity amina hoe zavatra toytony tsy ty raharaha ty ihany fa maro ny zavatra nisongadina teto mifanondranana arena jokosoko maro ny voatontonona ary matetika alasany hoe ny gardien sy ny chauffeur no vo tafiditra ponja nefa reny manatanteraka baiko fotsiny reny isan'ny malahelo zay tonivy ny randrana syndicale zany tamin'ny fahinonany reny satria hoe mpiasa maro io reversana foana na ray aza ny mpiasa no tratra nitsindra zolena de malahelo ny randrana syndicale manao fitakina ao anatin'ireny tokony jerena ao anatin'ireny sa ninona no resahantsika tsy misy an'izany mpiasa majinika manapa-kevitra zany fa tsy maintsy miainga foana misy
ny mitompona andraikitra ambony filazana hoe nytare generaly koa ny lasany mba ampisehoana hoe tsy ny trondro majinika ihany fa ny trondro vaventy koa misy voakidika ao anatin'le izy anjarany zany ao anatin'izay ny fieritreretany azy fa ho anay zany a mitodika foana zany ao anatin'ny inty izy ao an'ny tompona andraikitra rehetrehtra hoe rehefa zavatra toy ireo dia mila mba mijery ihany zany tsika mpiasa majinika tsika syndika mila manohana foana ny mpiasa ty amintsika satria io efa ambaratsika rehetrehtra foana zany tsy misy an'izany mpiasa majinika manapa-kevitra zany fa tsy maintsy misy baiky foana ao anatin'izy ireny mety isy teny moa ny olona hoe fangano terena ngananambanina vavabasy ala nanao an'io teo ohatran'izao marina zany tsy nisy zany fa izay le hoe mitady asa am'izao zany tsy mora tsy mora mitady asa ao anatin'izay de zay ny antony zany ilazana amintsika hoe raha ohatra kosa tena misy ny hoe flagrany anatin'ireny zay hoe tokony hoe miditra anatin'ireny fandefasana mitery tsy de miditra amin'ny asan'ny fitsarana zay fa zay kosa mitodika mijery am'le mpiasa am'le hoe mba jerena kosa hoe manahoana ilay situation an'le mpiasa ty fantatra ane izy reny hoe ty eto amin'ny etapy an'ity zao ny andraikiny ao anatin'ny fiche de poste fantatra zany any tokony hojerena ao anatin'le izy mampalahelo le mpiasa majinika no voentsika ao anatin'ireny fa irina moa zany tena ivoaka ny tena marina ao anatin'izy ireny raha afaka natao ihany zany matsy somary manahirana kely ane hoe rehefa ny minisitra zany de afaka atao hoe tsikitihana satria misy haute cour de justice ity sy ao anatin'le izy dika zany fanjakana nanao an'le lalàna zany tsy hoe olona Andriamanitra nanao an'izany fa fanjakana de tokony mba miditra tanatin'izany ihany koa zany fanjakana ho an'ireo sasany ireny zany inona ny tokony mba